Faly miarabantsika tsirairay avy indray atratra ity talata 7 volana May ity ary manona fahazaon'ny tompo amintsika mandrakariva. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofonainan'io dia hivavaka isika. Tompo Andriamanitra io mbola misaotra anao hatrany, mbola manaiky araka aminay eto. Fantatray fa eto ianao mba ahafahanao miray aminay ihany koa ary izany indrindra no irenay dia ny anjakanao amin'ny fiainanay. Gataka aminao hiteny manoloana anay amin'ity maraina ity aminaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofonainantsika androany dia manao hoe mpisolo avy any an-danitra. Nalaina amin'ny Romana 5:1-9 manao hoe fa fony mbola tsy nanan-kery isika dia maty Kristy tamin'ny fotoan'andro hamonjy ny ratsy fanahy. Amen. Nanana an'ilay mpanavitra an'izao tontolo izao ny hery mitaona ny olona eo aminy. Manafaka ny tahony izany ary mampisava ny alahelony. Mitondra fanantenana sy herim-po azy ireo ihany koa mba hinoan'izy ireo fa vonona handray azy tokoa Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahamendrehan'ilay mpisolo azy avy any an-danitra. Tokony ho velom-pisaorana mandrakariva isika noho ny fitiavan'Andriamanitra antsika, noho ny fananantsika mpanalala ny mpisolo vava ary mpanelanelana izay mifona ho antsika eo anatrehan'ny ray izay any an-danitra. Izay rehetra mety angatahantsika mba hampitombo ny finoantsika sy ny fahatokitsika amin'Andriamanitra dia efa azontsika. Araka ny fomba tany rehefa misy fanomezan-toko goavana atao amin'ny mpanjaka dia omeny ho takalon'aina ny zanany mba hanomezana antoka ny olona fa marina tokoa ny lazainy. Ary rehefa tanteraka tokoa ilay tokony omena dia havotana ilay zanany ary jereo ny halehiben'ny tokony omen'Andriamanitra fa ho fanehoana amin'ny olombelona fa azo antoka ny tsy fiovan'ny sitrapony dia nomeny ny zanan'ilay tokana hidina eto an-tany ka ho tonga olombelona ho fohy ny andro iainany ary tsy vitan'izany fa nasaina nafoiny any an-danitra ny maha-Andriamanitra azy. Antoka mandrakizay ny amin'ny fitokian'Andriamanitra izany. Endre ny alaliny sy ny halehiben'ny fahendren'Andriamanitra sy ny fitiavany. Endre manao ahoana hozy izy ny fitiavana asehony iray mba ho antsika dia ny antsoina antsika hoe zanak'Andriamanitra sady izany tokoa isika. Manjary isan'ny fianakavian'ny mpanjaka isika zany. Ianao zany isan'ny fianakavian'ny mpanjaka amin'ny alalan'ny finoanan'i Kristy. Tonga mpiray lova amin'i Jesosy Kristy isika. Iray isika ao amin'i Kristy rehefa misaintsaina ny Kalvaria isika ka mahita n'ilay mpanjaka nijaly niarany niozan'ny lalàna tao amin'ny maha olombelona azy noho ny amintsika dia ravahatseo ny fanavakavahana araky ny fiaviam-pirenena, araky ny fiavia ara-pivavahana, foana tseo ny fizahatavan'olona ara-pirazanana sy ara-tsaranga. Manjary ankohonana iray ihany ny olombelona rehetra isan-tsokajiny samy zanak'ilay mpanjaka ny lanitra, tsy amin'ny alalan'ny fahefan'eto tany fa amin'ny alalan'ny fitiavan'Andriamanitra izay nanolotra an'i Jesosy ho amin'ny fiainam-pahantrana, fahoriana ary fahavam-baraka. Fahafatesana mahamenatra sy fijaliana zany mba hahatonga ny maro, mahatonga anao, hahatonga ahy ho zanak'alahy sy zanakavavin'Andriamanitra. Noho izany dia aoka tsy ho adinontsika mandrakariva izany fa tena manana mpisolo vava avy any an-danitra isika ary aoka ho reharehantsika isan'andro ho soditry ny fifaliantsika tokoa zany hoe mpiray lova amin'i Kristy izany. Inona moa zany zavatra effort nataontsika no nahatonga antsika hoe atao mpiray lova amin'i Kristy? Tena tsy misy ary tsy namanao ahoana ny ezaka ataoko tsy havita nomezana an'izany fa noho ny fitiavan'i Kristy irery ihany maimaim-poana, fitiavan'Andriamanitra irery ihany maimaim-poana nomena antsika mba hahatonga antsika mpiray lova aminy satria izany no antony namoronana antsika. Mba hominao tokoa anie izany amin'ity anio ity ary aoka andeha ampinoana, aoka hitraka mandrakariva fa tena mpiray lova amin'i Kristy isika. Rainay masina tsara indrindra mbola misaotra anao amin'izany teninao izany amin'ity maraina ity. Misaotra anao ny amin'ny fitiavanao lehibe sady mahagaga sy takatry ny sainay. Aoka izany tsy ho adininay amin'izay rehetra safidy ataonay isan'andro ka mba tsy hanala-baraka anao tokoa izay. Aminaran'i Jesosy. Amen.
Maria